Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany, fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androantsika donko fampianarana vaovao, tondra lohateny hoe vita teo amin'ny fijaliana. Dia narantsika makasika no inona zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, dia inona vokatra izany amin'ny fiainan'ny kristiana. Dia amin'ny site web ny fitiavana voalohany tsika no manaraka ilay application dia afaka manaraka koa ianao zany any an-trano mampiasa ilay site web. Chapitre voalohany, nanao zava-baovao Jesosy. Vaketsika ny amin'ny Jaona toko voalohany 9:20. Nony ampitso dia nahita Jesosy avy nanatona azy Jaona ka hoy izy, Indro Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Dia zavatra hitantsika voalohany mantsy zany hoe nanao zavatra vaovao Jesosy fa tsy hoe nanohy an'ilay zavatra tany amin'ny testameta taloha fotsiny. Dia ny teny ampiasainy eto mihitsy mantsy ilay teny hoe manaisotra. Dia ity teny manaisotra io mantsy zany hoe teny maharitra. Raha ohatra izao misy zavatra mipetraka eo dia esorina, dia tsy eo intsony izy rehefa vita iny zavatra atao iny. Dia raha izany mantsy zany zavatra nataon'i Jesosy hoe asa ataony fa rehefa vita iny dia maharitra mandrakizay, misy zavatra miova tsy mitovy ny tany aloha intsony rehefa vita ilay zavatra nataony. Dia hoy izy Jaona mpanao batisa hoe manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, hoe hanala ny fahotan'izao tontolo izao mahatonga ilay fahotana tsy manan-kery intsony. Zany hozy izy ny antony nahatongavan'i Jesosy. Dia zavatra vitsivitsy hitantsika eto fotsiny mantsy hoe fahotan'izao tontolo izao ilay Jesosy izy fa tsy hoe fahotan'olona vitsivitsy fotsiny. Dia Jesosy mantsy zany tsy hoe amela ny fahotana izay mezaka na hoe izay masimasina ny zavatra ohatran'izany, fa hoe amela ny fahotan'izao tontolo izao izy dia hanaisotra an'iny. Fa ny zavatra hitantsika manaraka koa mantsy tsy hoe mandrakotra fotsiny na hoe mamela amina fotoana fohifohy. Fa izy hoe Jesosy sy izy Jaona hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao dia rehefa vitan'i Jesosy iny asan'iny. Dia tsy manan-kery intsony ilay fahotana. Dia izany mantsy zany zavatra hojerentsika eto fa raha hoe jerentsika kely fotsiny amin'ny Jaona toko 7:70. Ilay Jaona toko voalohany teo talohan'i Jesosy nanomboka ny asany teto an-tany. Dia ilay Jaona toko 7:70 tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana. Jaona toko 7:70. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia niteny hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Dia eto mantsy Jesosy niteny hoe vita na hoe tenenena hoe vita ilay zavatra nataony. Dia ohatra ny verina makany alobe antsika any amin'ny teny Jaona mpanao batisa tamin'i Jesosy. Dia vita ilay hoe nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao izy dia afaka zany ny fahotan'izao tontolo izao. Dia ndika izany mantsy zany nanomboka tamin'i Jesosy maty amin'ny fijaliana iny. Dia nisy zavatra maharitra mandrakizay ny tranga. Dia zany hoe voaisotra zany ny fahotan'izao tontolo izao. Dia izay zavatra ianarantsika amin'izao fampianarana izao.